Niova endrika ny seranam-piaramanidina eny Ivato ho fandraisana indrindra ny fivoriana tampon'ny francophonie. Nisy ny asa fanitarana tamina ivitoerana lehibe telo izay nosahan'ny consortium Ravinala Airports. Nisy ny fijiliana nataon'ny mpanao gazety teny an-toerana ny zoma fa 8 ny volana novambra lasa teo. Araka izao tato vaovao entina amintsika manaraka izao. Afaka mandray fiaramanidina 5 fanampiny, 7 antonony sy 9 kely ny seranam-piaramanidina ny Ivato noho ny famtarana natao tamin'ny tarmac, asa izay noraisy ny fiombonana Ravinala Airports an-tanana noho ny fifanarahana misy eo aminy sy ny fanjakana malagasy. Marevy 10 hektara izany pista vaovao izany, naharitra efabolana ny asa fanamboarana ary piasa eo amin'ny 10 tonnes no nantotosa izany. Ce tarmac, nous avons la capacité d'accueillir 9 moyens porteurs et 6 petits porteurs. Donc les moyens porteurs, ce sont par exemple des 737 ou des A320, et les petits porteurs, souvent les avions officiels, tels que les Falcon, les Dassault, Gulfstream, etc. Rani Nambaran Andremato Jean-Luc Metz, directeur des opérations et maintenance à Ravinala Airports, de mifanaraka amin'ny fenitrirasa-pirenena nanamboarana izany fotodrafitrasa vaovao izany tsara kalitao raha ny fanazavana satria dia mampifangaroana tamin'ny tany mena ny simenitra mba hanamafy izany. Ifampetraka ihany koa ireo famaritana samihafa izay ilaina amin'ny fifamoivoizan'ny fiaramanidina. Donc le parking qui a été donné par le contrôleur aérien, soit le Sierra 12, vous êtes sur le taxiway en ce moment Sierra. Vous allez tourner sur votre gauche en suivant le gros panneau Sierra 12. Votre roulette de nez va suivre cette ligne jaune en arc de cercle pour que l'avion tourne. Puis l'avion va venir se garer sur cette ligne devant vous là-bas, avec le numéro de parking Sierra 12. La ligne que vous voyez rouge tout autour est la ligne à l'intérieur de laquelle l'avion doit se situer et qui délimite la zone de sécurité dans laquelle personne ne doit rentrer tant que les moteurs tournent. Nasina fantarana ihany koa ny pavillon présidentiel nandraisan'ireo délégation nandray anjara amin'ny fivoriana tampony firenena amin'ny teny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Mahatratra eo amin'ny 10 sy 300 metatra toradroa eo izany fantaran'izany. Ahitana efitrano natokana andraisana filoham-pirenena ireo lehibe na délégation sy efitra iray hafa ihany koa ho an'ny délégation. Natao ho fitaratry Madagasikara ity pavillon ity na teo amin'ny endriny ivelany izany na ny kojakojana ampiasaina izay aveto toerana avokoa. Mazakolny eo amin'ny 200 eo kosa ny mezanine izay nasipanamboarana amin'ny terminal misy amin'izao fotoana izao. Natao andraisan'ireo mpandeha amin'ny sidina labatry izy ity raha ny fanazavana trany. Ho amin'ity herinandro ity kosa dia andraisana ny délégation francophonie. Natao ho fitaratry Madagasikara ihany koa izy ity dia misy ny fotodrafitrasa rehetra mikasiky ny fizavana eny amin'izy izy tsy mety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ihany akory ny asipanamboarana sy fantarana amin'izao fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Ravinala Airports izao, fa eo ihany koa ny seranam-piaramanidina any Nosbe. Fifanarahana izay fanomezana lalana tsy farany tantan'ireo seranan'ireo mandritry ny 20 taona. 4.7 miliara ariary no teti-bola natokana natsarana ny ety Ivato ary 5.20 miliara ariary kosa ho an'ny Nosbe.